Moussa Veno avy eo amin'ny Fokotany Mandromodromosa district ny Tolagnaro. Ramashustra Christian président pêcheur avy eo Andrakaraka commune Fort-Dauphin. Ratianrina Odily avy eo Pasinampoana filohan'ny Zufritier ny Solotena ny commune Telotota. Ny taninay eo Mandromodromosa ny commune Mandromodromosa sy Pasinampoa dia nivelomanay io laha tamin'ny razanay ka hatram'izao. Rehefa avy Kememo tsy noatroany ny taninay igny. Da very fiveloma zahay eto. Voafitaky ny zahay satria ny taninay zay namolianay nivelomanay tao dia simba tanteraky. Marary zahay resy zahay da sy misy velomanay sasy hatram'izao. Very fiveloma tanteraky zahay. Io zany tsy nisy tambiny io ka nizaka am'zareo Kememo zahay hoe mba omeo compensation zay mitaky an'io aminjareo na indemnisation dia sy afaka izy aomean'io. Tamin'ny fotoa tamin'ny 2011 nampandehaniny zay nisangana amin'ny taninay tsirairay Constant Delier dia occupant traditionnel laha tam'izay zahay dia nahazo vola ny sasany voarefy sy nahazo vola dia mbo misy eta ny tanin'ny sasany sy voarefy hatram'izao dia very fosiny ao Ampasinampoana io ao Mandromodromosa io. Zay am'izao miamahantra mizaly sy jereny ny fivelomanay ka io mampitaraina anay aminjareo fazakana foibe sy zay fazakana mahefagna. Jereo akaiky zahay tompoko fa mizaly zahay zao. Je ny fasandrazanay nafindra ny sy ara-dalàna sy ampanina da io ny agnisan'ny mampitaraina anay io. Zany fasazany mahatanosy anay zavatra sarosa aminay sarobidy aminay zay. Ka io zany natao sinosininy io sy avy amin'ny fombandrazanay nanaovany an'io. Ka eto zahay dia mangataka onsa amin'io zahay satria mitaraina aminjareo fa mizaly zahay zareo akaiky. Zay zany ny zakako aminareo. Ny fandehan'ny rano Fort-Dauphin zany indrindrandrindra mifaritry ny Ambavarano Andrakaraka eo. Tamin'ny taloha zany zio ranomamy nifanohy tamin'ny ranomasy. Dia nofa nisy zany ny fananganan'ny Kememo ny lycée de Versoara amin'ny faritry ny Andrakaraka eo. Dia nataony moa ny fananganana ny lycée de Versoara. Dia tamin'ny fotoanandro zay tafasangana ny lycée de Versoara à partir de 2008 dia tapaky zany ny fia zenegnanay tamin'ny ranomamy zay nivelomanay ao Andrakaraka eo. Dia karaza fia agny amin'ny 150 ny totalin'ny fia very tamin'ny toera nisy anay amin'ny faritry ny Andrakaraka eo. Dia plus tafaran'izay zany tamin'ny fagnarian'ny Kememo ny rano maloto boakagny amin'ny faritry itrandrany satria amin'ny sisin'ny ranon'ny Ambavarano ny itrandrany Kememo dia nagnary rano maloto izy. Dia zay fia nivelomanay tagnatin'ny rano laky nivelomanay io zany maty koa noho ny rano maloto boaka amin'ny Kememo agny. Zay zany ny fahitavanay nazy, ny fomba firesafanay nazy ary zay zany hainay resafana amin'ny faritry misy anay. Dia nitaray zahay tamin'ny Kememo dia sy hitanay zany ny fagnampia avy amin'ny Kememo agny ny raha atao ny himo zao zany ny fagnampignampia ataon'ny Kememo aminay. Ka mitaky an'igny fiverezan'ny fia very io zahay onitra amin'ny Kememo dia mitaky an'igny fagnomezan'ny Kememo rano maloto zay sotroinay hatra amintsika miresaky zao mbo agnisan'ny misotro an'io rano maloto zahay amin'ny faritry ny Andrakaraka eo. Ka mitaky onitra zahay amin'ny Kememo mba hiveloman'ny taranakinay hiveloman'ny faramandimby ho afara ao. Maro dia maro tokoa reo zavatra mitranga ao aminay. Ao ny fahasimbany sy fahapotehan'ireo fivelomanay tao agnatin'ny nala vokarin'ny asa orinasa Kememo. Tamin'ny voalohany nentim-paharazana ty fivelomanay itiky. Ao zahay no mangalaky ny mahampy zay tena hafantarana miavaka fa tanosy zahay. Ary io mahampy mihitsy no zavatra ivelomanay no sady iafarany fiaignanay koa rehefa amin'ny fahafatesana.
zavatra tena misy lanjany aminay zany izy io satria iafarany fofonainay zay amognosana ny razana rehefa maty nosimbany KMM amin'ny alalan'ny dragy izay itrandrahany podika sady tsy misy sasy am'izao fotoana zao mitarainy zahay momba an'io satria maro ny tranga asesiky ty fahasimbany ty ala ty satria maro ny fivelomanao agnatiny ao ny fangalany lehilahy hazo ao ny mahampy ao ny misy ny biby sakarazany zay nivelona tamin'ny toeran'io ary tena tsy misy sasy am'izao fotoany zao simba ny fiaignanay satria very tanteraky zany ny fivelomana sy ny vola zay niaignanay io ny mahatonga anay mitaky am'izao fotoany zao satria tsy misy sasy ny zavatra hiaignanay ny hivelomanay am'izao zahay de efa tsy afaky mampianatsy tsy afaka misabotegna raha marary noho ny tsy fahitavanay vola sasy amin'ny fivelomana simba eo ka eto zany zahay mitaky amin'ny orinasa ny onitra na gn'andamize compensation ho an'igny fiaignanay satria sahira mafy zahay am'izao fotoany zao tsy misy sasy ny zavatra hiaignanay ary tsy misy fanantenana sasy zahay am'izao fotoany zao mitaraina amin'io zahay ary io fivelomana io no mahatonga ny sasany aminay am'izao voatery tafiditsy amin'ny fonja noho ny ty fivelomana ity nihina hazo zahay nihina mahampy zahay kio tsy misy sasy voatery mandeha amin'ny lalana tokony tsy hombanay sasy zahay am'izao fotoany zao satria sarobidy ny fiaigna de voatery ze trasa agnatin'ny oala tahiry io de mandeha amin'ny fonja avokoa am'izao fotoany zao de mampalahelo anay zany fa zay rehetra tratra tao de voan'ny sazy mandritra ny 5 taona avokoa malahelo mafy zany zahay mikasika an'io satria izahay tsy hitanay sasy ny hataonay mihanto zao ny harato amin'ny rano de mihantona koa ny famakinay hangalana ny hazo koa satria marikarika aby zahay handeha ho amin'ny gn'alagn'agny noho no havanay gadra agnatin'ny 5 taona io de voatery samy mipetraka amin'ny tanàna zahay tsy misy mamelo tegna sasy ka mafy ny manjoanay mitaraina amin'ireo fanjakana mangataka fitodihany zahay fa mahatonga anay manao ny fitokonana de noho vokatry ny tsy fitenoananay tsy misy ny mihaino ny fitaregnanay ary tsy misy ny mangoraka amin'ny fahavoazanay voatery zahay milasaka andalambe manakana ny camion zay itondrahana ny fasy mainty satria io vokatra io de avy n'ity taninay mandena ity de tsy misy lanjany zany gn'anay ao ambony fa gn'anorinasa no tena misy vidiny ary tena mahatra zahay am'izao fotoany zao fahantrana sy nateraky ny Zagnahary fa fahantrana vokatry ny nataon'ny orinasa zay ny mampalahelo anay ka dia mitaraina amin'ireo fanjakana zahay mba vonjeo re zahay fa agnisan'ny mizaly sahirana mafy zahay ponina mampiasa ny oala io mampiasa ny rano indrindra moa ny tany lahateo zay fa simba am'izao de mba miasa vonjy zahay saotra tompo